indreny fitiavanao anay ry Andriamanitra renay izay any an-danitro nanomezonao indray ty andro vaovao ity azonay miaraka mianatra mba hitomba amin'ny fahalalana any Kristy tompo izahay. Misaotranao no ny tombontsoana anay afaka mianatra izany mba azonay koa mitomba amin'ny fitiavana sy ny firaisana aminao Jesosy tomponay. Mangataka aminao ary zay mba hitazo ao fotoana izao ary na iza miainy izany zao fampianarana izao dia hitombo tokoa amin'ny fahalalananao Jesosy tomponay io, ary zany fitombona amin'ny fahalalananao izany dia tonga fifaliana sy firavoravona ho anay amin'ny fanarananao isanandro. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hijery ny tandinon'i Kristy iray indray sika ao amin'ny soratra masina dia mpanompon'Andriamanitra iray zay voasoratra ao amin'ny Genesis 4:20 andininy 8:20 ka hatramin'ny andininy 20 voasoratra hoe ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mosy sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, dia nitsodrano azy izy ka na hoe hotahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra zay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony ny zavatra rehetra. Dia zao koa ny voalaza momba ny Melkizedeka io ao amin'ny Hebreo 7. Voasoratra hoe fa io Melkizedeka io zay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, lay nitsenany Abrahama rehefa niverina avy nandresy mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy, sady nomeny Abrahama ny ampahafolony ny zavatra rehetra. Voalohany raha dika ny anarany dia mpanjaka ny fahamarinana, dia vao mpanjaka ny Salema koa, izany hoe mpanjaka ny fiadanana. Tsy manany ray, tsy manany reny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy manana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Izy dia mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Ary heveriny alehiben'io lehilahy io zay nomeny Abrahama mipatriaraka ny ampahafolona zay tsara tamin'ny zavatra nobaboiny, ary zay avy tamin'ny taranaky Levy ka nandray ny fisoronana no mahazo teny haka ny fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna, dia amin'ny rahalany zany na dia teraky ny kibon'ny Abrahama azy ireny. Nefa izay tsy isan'ny firazananareo akory no nandray ny fahafolo-karena tamin'ny Abrahama, sy nitsodrano lay nanana ny teny fikasana, ary tsy azo lavina akory nefa fa ny kely no mahazo tsodrano amin'ny lehibe noho ny tenany. Ary ety dia izay olona mety maty no mandray ny fahafolo-karena, fa any kosa dia zay nambara fa velony. Ary to azo lazaina fa Levy azy zay mandray ny fahafolo-karena dia mba nandoa ny fahafolo-karena koa tao anatin'ny Abrahama, satria mbola tao akibondrainy ihany izy tamin'ny jenany Melkizedeka any Abrahama. Ao amin'ny testamenta taloha ry havana, raha misy olona nahagaga ny fisehony teto tany dia ty Melkizedeka ity. Voalaza hoe mpanjakan'ny Salema izy, izany no anarany, ary marina tokoa fa nanjaka tao Salema izy. Abrahama dia avy nandresy fahavalo, ary rehefa nandresy ny fahavalo ny Abrahama tamin'izay dia tonga nitsena azy io Melkizedeka io mpanjakan'ny Salema, kanefa ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo fa io Melkizedeka io zay mpanjakan'ny Salema dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra koa. Ary ny mahagaga dia izao ny filazany azy hoe tsy manany ray, tsy manany reny, tsy manana tantara-pirazanana, tsy nanana voalohan'andro na faran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Aiza no misy olombelona tahaka izany, tsy manany ray aman-dreny ve nefa olombelona? Jesosy Kristy tompo raha tonga teto amin'izao tontolo izao dia mazava loatra fa nateraky ny vehivavy izy. Fa i Melkizedeka araka ny hitantsika teto dia tsy nanany ray izy, tsy nanany reny izy, ary dia tsy nanam-piandohana, tsy nanam-piafarana, kanefa mpanjaka. Mahavariny io lehilahy io.
Ary izao zavatra mahagaga ny itovizany indrindra am' Jesosy tompo de zao: ny olona tiny de i Abrahama. Isan'ny tiny Abrahama araky nitatsika ao am' Genesis 4:20 teo. Ary rehefa avy nandresy Abrahama dia zavatra anankiroa no nomeny azy: mofo sy divay. Tsy hafa izany fa tandindron'ilay fanekena vaovao nataon'i Jesosy tompo tamitsika koa no hoe: ity no tenako zay vakinao anareo, ity no rako de ny ranony fanekena vaovao zay atolotra ao anareo ho famelan-keloka. Ary izany no mahatandindro ny Kristy any Melkizedeka ao amin'ny testamenta taloha. Mpisoron'Andriamanitra Melkizedeka sady mpanjaka izy. Teo amin'ny testamenta taloha nefa raha ny tantarany zanak'Israely ny jerena de tsy azon'olona anankiray atao no sady ho mpanjaka no ho mpisorona. Tsy azo atao zany. Fa ny taranaky Levi dia mpisorona no asany. Ary tsy nisy na de iray aza avy amin'ny taranaky Levi azo natao mpanjaka. Fa ny mpanjaka kosa na de mpanjaka azy izy de tsy azo atao mpisorona. Ary noho izany dia misaraka tsara ny asa fanompoana teo amin'ny Israely, na ianao amin'ny fitondram-panjakana na ianao amin'ny fisoronana. Eto nefa ny mahagaga ity Melkizedeka ity de sady mpanjaka izy araky ny voalaza, mpanjaka ny Salemy izy nefa koa mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Jesosy Kristy tompo de ambarako hoe mpanjaka ny mpanjaka nefa mpisoron'Andriamanitra izy. Ary ny zavatra nomeny Melkizedeka araky ny hitatsika eto de hoe nivoaka nitondra mofo sy divay izy, ary de nanome izany ho an'i Abrahama reraka avy eny teny an-dalana, avy niady, tsy misy hafa am'izany tiory havana. Reraky niady ny mpiainana isika mazana. Trotraky ny zavatra rehetra nataotsika mazana, ary na de toavy nandresy azy ndraindray mahatsiary fa reraka. Ary hitan'ny tompo zany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fantatry ny tompo zany indrindra isika zay mahatsiaro fa manam-pahavalo dia ny devoly Satana izany, mba hanomezana hery antsika, azahoantsika matoky ny fandresena zay fanentin'i Jesosy. Betsaka ny zavatra nataony teto tany, nefa zavatra anankiroa ihany no nataony hoe ireto no ataovinareo fahatsiarovana ahy. Na nasitrana ny marary izy, na nadio ny boka izy, na mpandeny mandringy izy, na nangana ny maty aza, na mpitsahatra tafio-drivotra izy. Ary marobe ny zavatra nataony teto am'izao tontolo zao zay fototry ny manam-fanambarana ny heriny, ny fahefany. Nefa rehefa tonga iona marina amitsika izy, hanambara ny tena fahefany izy, hanambara ny tena fanavotany izy, hametraka fahatsiarovana ny amin'ny antony pisiny teto an-tany izy, de anankiroa ihany no nataony fahatsiarovana. De izy hoe ity no tenako zay vakina ao anareo. Mofo no nomeny tam'izay tahaka ny nanomezany Melkizedeka mofo any Abrahama. De ohatry izy hoe ty no rako na raha ny fanekena vaovao zay arotsaka ao anareo ho famelan-keloka. Izao no ataovinareo ho fahatsiarovana. Ry havana, inona moa no antony hazo fijaliana? Tsy nataotao foana zany hazo fijaliana zany, na natao ravaka, na natao haingony fiangonana, fa natao fahatsiarovana ny nanoloran'ny tompony tenany sy ny rany ho avitra noho ny fahotantsika. Fa raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Kristy, de tsy misy hery hoentitsika na de kely akory aza hanohy ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. I Abrahama avy nandresy, mbola maro no zavatra miandry azy ety aorina, kanefa ny tompo dia nanome azy avy amin'ilay mpisorona lehibe. Ny tompo nanome azy ny mofo sy ny divay ho fampaherezana azy eny an-dalana sy amin'ny andro avy. Ary tandindony zany ny rany Kristy. Rehefa ianao ny mahatsiaro fa Kristy Jesosy enika efa nanolotra ny ainy, nanolotra ny rany, nanolotra ny tenany hamonjy ahy, hery lehibe ho ahy zany. Fa na de ny ainy aza natolony, na de ny rany aza ny mety,
inona moa tsofon'ny tompo ahy. Ary zany indrindra natonga any Paoly anoatra ny Romanina hoe Andriamanitra zay tsy niary mizana lafa natolony amonjy antsika rehetra izy tsy omeny antsika miaraka aminy ko fa ny zavatra rehetra. Ary zay ry havana no zavatra lehibe iny amin'ny hoe rehefa noraisiny Abrahama ireo divay sy mofo ireo, rehefa noraisina ireo avy amin'ilay mpisorona ireo, tena ahatsiaro kosa izy hoe am'izay zavatra azoko tamin'ny men'Andriamanitra kosa mba omeko azy kosa lahy ny mpahafolony. Rehefa nahazo nitsodrano avy amin'ny Melkizedeka Abrahama, ka nataony Melkizedeka hoe ho tahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, de Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany, ary isaorany Andriamanitra avo indrindra zay nanolotra ny fahavalonao eo tananao. Rehefa nahazo tsodrano avy amin'ilay nanome azy, ilay mpisoron'Andriamanitra nanome azy mofo sy divay, Abrahama de nanome azy kosa ny mpahafolony zavatra rehetra nananany. Ry havana, ity manome ny tompo ity de tao problema amin'ny olona io am'izao fotoana zao, tao olana amin'ny olona io am'izao fotoana zao. Noho nintsay avy mandray ny fanasan'ny tompo isika na mandray kominio, dika ilazana hoe misy ny asan'Andriamanitra ilaina ny mpahafolo-karenanao, de mihety ny poketrany maro. Fa nahoana? Tsy hoe sanatria vidina akory lay mofo sy divay zay nomeny Melkizedeka ny Abrahama, tsia. Ary tena mpanjaka mihitsy ene, tena mpanjaka mihitsy ene Melkizedeka. Ary rano marina de tahakiny hoe atao ninona moa zay mpahafolo-karenany Abrahama, satria manana ny ampy izy. Nefa satria tandindona Jesosy Kristy Melkizedeka, de hitatsika ty aorinany amin'ny hoe ny olona zay manome atsitrapo ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra, dia ankasitrahan'Andriamanitra izany. Ary eto dia tsara ny manamarika ry havana fa ny tsy fahafoizan'ny olona vola ho an'ny asan'Andriamanitra dia porofony mbola tsy fahatakarany marina ny asa arbidin'ny famonjen'i Kristy. Ny fisidin'ny poketran'ny olona tsy hanome ho an'ny asan'ny mpisoronana, ho an'ny fitorinan'ny filazantsara, dia mana-porofo fa mbola tsy tena fantany ny asa arbidin'ny filazantsara zay noraisiny. Ekena fa mampalahelo ny mahita indraindray ny tsy fetezan'ny fitantanana ny vola na dia onevon'ny fiangonana asa. Tsy lavina izany. Misy zany, ary matetika aza de mampiadiny ao am-piangonana ty raharam-bola ity. Tsy tokony hisy anefa zany ady zany, tsy tokony hisy zany raha mandeha eo amin'ny mazava ny kristianina. Araky ny voalaza hoe raha mandeha eo amin'ny mazava isika, takazy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika. Fa ny zava-dehibe eto de zao, i Abrahama tsy nieritreritra ny hoe ahoana nampiasanao zany fahafolo-kare zany ry Melkizedeka, tsia. Fantany fa mpisoron'Andriamanitra io, fantany fa mpanompon'Andriamanitra io, ko de natolony ny mpahafolony zay nananany mba ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra. Ry havana, eto aho de ty ampirisika antsika ny amin'ny hoe fanomezana ho an'ny asan'Andriamanitra, ho an'ny asa mpisoronana, satria ny asa mpisoronana dia asa zay nanendren'Andriamanitra ny Melkizedeka. Ary am'izao fotoana zao moa iza no mpisoron'Andriamanitra, iza no mpitory ny fampifandraisana an'Andriamanitra sy ny olona, afa-tsy ireo mpitory ny filazantsara manambara nahafatesan'i Kristy mizara amin'ny olona ny amin'ny fahafantarana ny hazo fijaliana. Dia Kristy nanolotra ny nofony sy ny rany zay ny mofo sy ny divay no tandendony. Ny olona mitory ny hazo fijaliana, mampiavana ny olona indray amin'Andriamanitra, izany no atao hoe mpisoron'Andriamanitra. Izany no misolo toerana ny mpisolon'Andriamanitra. Mampahomehy ankehitriny ry havana dity, betsaka ny mpanompon'Andriamanitra voatery manao asa hafa noho ny fitoriana ny filazantsara, satria tsy manome
hanina tokony ho azy ireo na dia ny fiangonana entiny azy. Firifiry akory ankehitriny no mpanompon'Andriamanitra izay voatery miala na manao zavatra hafa satria tsy manan-koanina, satria sahirana amin'ny fivelomana. Inona no antony? Reo olona zay mandray ny asa mpisoronana ataony dia tsy mahafoy hoanina mpitory ny filazantsara aminy. Mazava koa nefa fa rehefa tsy manatanteraka marina ny asa mpisoronana lay mpisorona fa manao zavatra hafa izy dia mihidy arak'izany koa ny poketra ny olona zay tokony hanome azy zany fivelomana zany. Ao amin'ny Malakia 4 zavatra hitatsika dia izao: lasa nandositra daholo ny mpisorona. Nandositra daholo ny mpisorona satria nahoana? Satria ny olona tsy nanome intsony fivelomana ho azy. Niala daholo ny olona, ary voatery Andriamanitra nampahatsiaro ny zanak'Israely hoe mandrobany ianareo hanika lasa mandositra daholo ny mpisorona, mandositra ny levita. Tsy hita ao amin'ny tempoly intsony izy. Nahoana? Satria tsy nanan-koaniny intsony izy. Dia hoy Andriamanitra hoe entiny fahafolon-karenanareo eo amin'ny trano firaketako mba hasinkanina ao an-tranoko. Izao toetra amin'izany aho ho Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ao anareo ka ampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo. Ry havana, Melkizedeka nanome mofo sy divay any Abrahama. I Abrahama kosa nanome ny fahafolon-karenany ho an'ny Melkizedeka. Tsy vidim-bola akory averiko indray, tsy vidim-bola akory sy ny mofo sy ny divay. Sia tompoko, nomena maimaim-pona ny rany Kristy, nomena maimaim-pona ny nofony Kristy, ny famonjera dia nomena maimaim-pona ho anao. Saingy zao, ny fanambarana sy ny fitoriana izany zay asan'ny mpisorona ankehitriny dia tsy vita foana izany, satria ireo mpisorona zay manao zany asa zany, reo mitory ny filazantsara ankehitriny ireo, dia mila mihinan-kanina tahaka anao koa. Ka ny kristianina tsotra ny asany ve varotra izy, mamboly izy, manao asa hafa izy, fa ny mpisoron'Andriamanitra dia tsy manao afa-tsy zay hanetarana ny fanjakan'Andriamanitra, hitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Ary izany no ilana ny anoanana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Mampalahelo ny ry havana ny mahita any ambany vohitra any. Any ambany vohitra any misy fiangonana 5 tsy misy mpitandrina. Nahoana? Satria tsy mahavelona mpitandrina ny fiangonana. Ny fiangonana velona ihany izy menakavy, manan-koanina ihany izy, fa no entina mamelona ny mpitandrina hono no tsy misy. Ry havana, tahaky ny milaza hoe dia miasa maina foana eo ianao dia aoka tsy hinan-kanina ianao. Tsy azo atao zany ry havana. Anjaratsika kristianina ny mamelona reny mpanompon'Andriamanitra ireny. Anjaran'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ny mizara marina ny tenin'Andriamanitra, ahatonga ny olona tena hanana iaina mihitsy lay fiainana raisina ao amin'ilay Kristy Jesosy maty ny fantsangana tamin'ny maty. Ahatonga ny olona hanana fiombonana sy fahalalana tsara ny Kristy Jesosy. Fa anjaran'ny kristianina kosa no ny fandraisany zany fiainana vaovao avy amin'ny Kristy izany no manome ho an'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ary eto ry havana, tsara ny manamarika fa Andriamanitra mihitsy no milaza: entonareo ny fahafolon-karena rehetra ao amin'ny trano firaketako mba hasinkanina ao an-tranoko, izany hoe omeo hanina tohany ireo mpanompoko zay manao ny asako ireo, toano ireo. Dia hoy izy hoe, izao toetra amin'izany aho ho Jehovah tompony maro, raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka hampidinako fitahina manana ambiampy ho anareo. Andriamanitra ry havana, Andriamanitra tsy mba mandainga, Andriamanitra tsy mamitaka, ny teny ambarany dia tanterahiny. Rehefa manoana ny mpanompon'Andriamanitra ho amin'ny fitoriana ny filazantsara ny olona dia mahita fitahina avy amin'Andriamanitra ihany koa izy. Satria amin'izany izy mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra izany, amin'ny fanoanana ireo mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara ireo, dia mamory arena ho azy any an-danitra izy. Mahagaga ihany ny teny Jesosy tompo hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao na arafesina manimba, fa miary arena ho anareo any an-danitra.
de tariky ny saintsika ny amin'izany aho ny hoe fangaty izaho ty dia afaka mandefa devise any an-danitra zany, afaka mandefa harena ho any an-danitra zany. Izany ny tenin'ny tompo miharia harena ho anareo any an-danitra, ary de ho ihany izy hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ao anareo ny zavatra rehetra. Mitaraina ny amin'ny fahantrana isika eto Madagasikara, ary marina izany. Maro be ny olona mahantra, maro be ny tsy manan-koanina. Izao anefa no tenin'Andriamanitra, raha manohana ny asa fitoriana ny filazantsara amin'izay anananao ianao de miary rena ho any an-danitra. Re mandeha ary havana dia nitoroteny tamin'ny toerana anankiray, de nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy de manahoana loatra ny fivelomany angamba, nanome vola ariary zato izy. De hoy aho hoe zany tompo tsy hitady vola ny alehako aty e, fa hitory ny filazantsara. De zao ny teniny tamiko hoe Pasteur, aza sakananao ny fitahina ho ahy, satria omeko ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ity ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Diso ry havana ny fieverana fa mampahantra ny fanohanana ny asa fitoriana ny filazantsara. Diso izany fa ny fanohananao ny asa fitoriana ny filazantsara, fanohananao ny asan'ny mpisorona sy ny levita, dia hahatonga n'Andriamanitra hanokatra ny varavaran'ny lanitra androsahan'ny fitahina ho anao. Izao anefa so tsy tian'Andriamanitra ihany tony hoe handohan'izany aho mba azahoanan'izao, tsy tian'Andriamanitra izany, fa aoko ho ny fitiavana, ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra no hanetsika anao hatrany mba hanome ho an'ny asan'Andriamanitra. Fa raha izany no ataonao dia ho feny fitahina sy ho feny mitafitafy ny fitoeram-barinao, ary ny fahantrana zay ambara fa manjaka eto amin'izao tontolo izao, manjaka eto ny firenentsika, de hiala eo aminao zany fahantrana izany, satria Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asa soa ataonao ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, Melkizedeka nanomeny mofo sy divay ho an'ny Abrahama, Abrahama kosa nanomeny pahafolo-karenany ho an'ny Melkizedeka. Jesosy Kristy tompo nanolotra ho antsika ny mofony sy ny rany ho fanadiovana antsika sy ho fanavotana antsika tamin'ny fahotantsika, ary isika kosa tokony hanolotra ho an'ny Kristy mba ho toriana ny filazantsara ny famonjena, mba ho maro ny olona mandray ny famonjena, dia ny fahafantarana ny famelan-keloka raisina ao amin'ny Kristy Jesosy no ny rano sy ny nofony nomeny teo amin'ny hazo-fijaliana. Fa raha manao zany ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa tsy tian'Andriamanitra hoe ho terena ianao anao zany, fa Andriamanitra tsy manerina izana izy. Fa zao ny teniny mazana, fidionareo anio zay ho tomponareo, fidionareo anio zay ho tomponareo. Efa nataoko anatrehanao ny ozina sy ny fitahiana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Ry havana, aleo nijanonako de zao mitsarovy, na de misy aza ny fahantrana zay mahafo an'Andriamanitra de ho tahian'Andriamanitra izy, ary omeny bebe kokoa hatrany, azahoany manome bebe kokoa hatrany ho an'Andriamanitra. Ho isan'izay ho tahaka ny Abrahama ianao, de ianao ilay nanaiky ny famonjena, ka hanome kosa avy amin'izay anananao ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, de hirotsaka aminao ny fitahiana, ary ho tehiriziny tompo anao ny arenan'ny lanitra, satria mandefa arena ho any an-danitra ianao. De ho voninahitr'Andriamanitra ny fahalalana vaovao azonao androany sy zay vokatry zany amin'ny fiainanao. Mbola hivavaka isika. Sotranao zay tompo noho ny famoramponao sy ny fitiavanao. Midera sy mankalaza ny anaranao zay, satria fitiavana avy aminao indray nampahafantaranao anay androany, fa ny ranao Jesosy tompo sy ny nofinao no torotorona teo ambony hazo-fijaliana de tsy afaky kory, fa efa nanam-pandedina sahady tao amin'ny testamenta taloha, de nofo sy ny divay zany meny Melkizedeka mpanjaka Salema ho an'ny Abrahama. Anaprofo izany fa mivelona miaraka aminao Abrahama. Sotranao zay Jesosy tompo fa nomenao anay ny ranao sy ny nofinao, ho fiainanao anay, ary ny fiainana raisinay ao aminao de tokony kosa hanery anay hamaly fity lay mpisorona benay, dia Jesosy tompo izany zay maniry indrindra mampony ao
ny anambarana ny filazantsarany famonjena manerana ity nosina ity. Ampio zahay mpamonjy eo hahay manome tahaka ny Abrahama ho an'ny fampandrosoany ny fanjakanao. Ary ianao no hita izay rehetra voninka hanompo, voninka hanome, vonina hanolotra ho an'ny fitoriana ny filazantsaranao, mba ho voninahitry ny anaranao mpamonjy eo ilay Madagasikara ho an'ny Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.